Ny ONG Défi zany dia azo atao hoe nanofana nanotrona ny fanjariana sy ny fampandrosoana teto Madagasikara efa 20 taona lasa zay. Nanotrona ny ino moa ty izy fikambanana hoe ireo daika atao avakinankaratra izy noho izany amin'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra. Hatramin'ny taona 770 izy dia nanomboka amin'ity asa ity fampianarana ny ara-tsiansy. Misy pédagogie vaovao zay noentiny teto no anampiana ny mpampianatra ampitana ny teny ny science. Ny anaran'ny pédagogie dia la main à la pâte dia navadiky ny ekipa teto Madagasikara hoe mitafa miara-mamolavola ny tanana ho an'ny fampandrosoana. Dia ny ekipa teto Madagasikara zany dia miara-miasa amin'ny fanjakana INFP dia miara-miasa ihany koa amin'ny secteur privé. Dia anio zahay zany efa 10 taona lasa zay dia mangataka ny F3E fikambanana anankiray mba hanao jerikina ny asa nataonay teto Madagasikara. Io le pédagogie la main à la pâte io dia afaka ihany koa mamolavola ny fampandrosoana satria manampy ny ankizy manampy ny olona rehetra mampiasa anazy hivelatra. Dia ny fikasan'ny Défi zany amin'izao fotoana izao dia eo ny manodidina ny école dia asiana ihany koa asa fanjariana na hoe fampandrosoana. Misy ihany koa fikasan'ny Défi satria Défi miara-miasa amin'ny tanàna anankiefatra ankoatra Madagasikara dia Bénin, Togo, Haïti ary Niger. Dia ny fikasanay dia mba ampifandray an'ireo tanàna ireo. Misy fangatahana zany indrindrindrindra ny tena mafy koa avy any Bénin sy avy any Haïti hoe andao isika hifanakalo hevitra. Noho izany no niangavianay ny Monsieur Mamy mba hitondra an'izay teny zay hoe ilaina ampiasaina zao ny internet hifamoivoizana sy hifanerasera.